Araka izany efatra amby roapolo ora mialohan'ny hanakatonana tanteraka ny fandraisana ny antota taratasy filatsahako fidinina ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina maro ireo antoko politika sy vondrona politika ny mbola sahiran-tsaina amin'ny mety fandraisana anjara na tsy ao anatin'ity fifidianana ity. Iray amin'ireo kandida tsy mbola nahita teny aloha hatreto amin'ny fanolorana ny kandida ny vondrona mahapararatsika ny tato-baovao miompana amin'izay. Mampiakapeo ary mangataka fanemorana ny fepitoana andraisana ny atota taratasy filatsahako fidina ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny mapara. Raha nambaran'ny solombavam-bahoaka Rakoto Mangalanto, tsy mbola nisy ny atota taratasy avy amin'ny lisitra mapara mipetraka eny anivon'ny OVEC. Ny momba ny mandataire mpanao sininy lisitra ho an'ny vondrona politika mapara no fototry ny olana. Korotana satria ny kandidana rehetrarehetra any amin'ny faritra any zao dia miantso daholo ary tena hoe mitabataba mihitsy hoe inona ny ataonay satria tsy raisiny OVEC ny taratasy ny filatsahana zany satria hoe mbola tsy mety ny mapara tokony amin'ny anaran'iza sa amin'ny anaran'iza dia tena hoe gafy le izy zany. Izay zany tena mangataka hoe tokony ho ahemotra io fifidianana io ny dépôt de candidature ary tokony ho apetraka tsara zany le hoe inona marina no tena tediavin'ny zareo satria lasa mikorotana. Ny anay zany tena hoe tsisy tokotaniny zao, zay efa vonona. Ny kandidanay manerana amin'ny Madagasikara dia efa vonona fa tsy ampy herinandro no mamoaka décret ny fitondrana zany hoe tsy asiana sary naverina ny anay. Rehefa avy eo indray namoaka arrêté indray ny ministère hoe maharanty ihany ny signataire fa maninona moa ny président fondateur amin'ny mapara dia Andriamatoa Andrinirina Rajoelina. Izy no nanome procuration any Ramatoa Christine Razanamahasoa dia maninona no lavina zany zavatra zany. Zany ange efa fatahorana an'ilay candidature ny mapara manerana Madagasikara dia tena mampiakapeo zay tsy mety zao zavatra ataon'ny fitondrana zao. Fifidianana tsy mangarahary io ary tsy azo antoka zay zany ny anay fa zay kosa dia androtraka ny kandidanay. Ny mapara izay tsy mandeha irery ao anatin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina fa miaraka amin'ny Alliance républicaine de Madagascar Armada. Ny distrika 3 sy 9 manerana ny nosy dia isy ny kandida Armada izay ahitana ny Avana, ny mapara, ny MMM, ny antoko maitso ary iaraka isika. Nisy ny fandaminana nataon'izy ireo amin'ny fanendrena ny kandida isaky ny komina. Raha ny eto Antananarivo renivohitra dia anarana roa no miodikodina ao amin'ny Armada, Ajo Andriananarivelo ary Lalatina Rakotondrazafy. Raha pitso andro farany amin'ny fametrahana ny atota taratasy filatsahako fidina no ahafantarana samy latsaka ve izy ireo sa anarana tokana no toanan'ny Armada.